manana compte épargne ako mitsinjo fahaterana amin'ny paosy malagasy. Ny antony mahatonga na manao épargne zany satria indray androany ako mety tsy afaka hiasa intsony, tsy afaka hitady vola intsony, dia izay no mahatonga na manangona dia izao hitsinjovako an'ilay fahanterana zany. Betsaka zany ny tombontsoa hitako sy ny fahaterana na ny zana-bola ara inona ara-dalàna daholo. Zaho no mbola tsy nanangona ny fahatera fa mahalena anahy ilay izy. Satria betsaka anareo na mpafantatra ny momba izany tsinjo fahaterana zany. Ny tombontsoa azo avy amin'ny fananana ny compte tsinjo fahanterana dia arak'izay anaran'izay dia fitsinjovanao ny fahanteranao. Zany hoe ireo vola ny arianao nandritra ny fahatandroanao no ahafahanao mahazo tombontsoa ao aoriana rehefa tonga ny faha-20 taonanao. Zany hoe averin'ny poste aminao ny vola ny arianao miaraka amin'ny zana-bola dia ny latsakemboka izay narotsaka ao, zany hoe latsakemboka farany ambany dia ny 5,000 ariary, tsisy fetrany ny amboniny. Marina fa 6,5% isan-taona ny taux d'intérêt ny tsinjo fahanterana ary tsotra dia tsotra tokoa ny famerenana ny vola rehefa tonga ny faha-20 taonanao. Raha hanokatra ny tsinjo fahanterana dia ny taratasy ilaina aloha dia mila manana kara-panondrom-pirenena ianao, zany hoe efa feno 20 taona. Mila manana sary tapaka 4, dia mila ihany koa certificat de résidence. Dia ireo taratasy ireo no entinao any amin'ny bureau poste izay akaiky anao fa afaka hanokafana daholo ny bureau poste rehetrarehetra.